ao anatin'izay valomartsa izay ihany koa mody nandray ny andraiky ny rehetra tamin'ny fanolorana fanampiana ho an'ireo traboinany amin'ny faritra Atsimon'ny Nosy ny syndicat-ny vehivavy avy amin'ny bureau de placement privé de Madagascar. Ndeo arahantsika kosa ny fanadadiana mifandraika amin'izay. Nisy ihany koa ny hetsika nentina nanamariana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny vehivavy androany maraina teny Mahamasina. Andiam-vehivavy maro ny tena toerana nanamarika izany andro izany. Manana ny anjara toerana ny vehivavy raha eto amin'ny firenena ary tsy mijanona eo amin'ny fandraisana andraikitra eo anivon'ny tokantrano ihany fa ny manodidina azy ihany koa dia mendrika no karakaraina. Fandraisana andraikitra moa dia marina fa hoe misy mety hoe tonga dia eritreretin'ny olona hoe fandraisana andraikitra izany dia tsy maintsy eo anivon'ny asa. Nefa amin'ny adidy sahan'ny vehivavy eo amin'ny fiainana andavanandro na ny tokantrano izy fanabeazana ny zanany izay dia fandraisana andraikitra feno satria rehefa vita fanabeazana tsara ireny zanakitsika ireny dia afaka manome olom-pirenena vanona, afaka manome ankizy endry, afaka manome tanora, afaka andray andraikitra eto amin'ny firenena. Nisy moa ny fiarah-mientana teo amin'ireo tompony andraikitra eny anivon'ny ministeran'ny mponina sy ny tanànan'Antananarivo amin'ny marenivohitra azy sy ireo mpiara-miasa rehetra. Ankoatra ny filaharam-be izay nataon'ireo andiam-behivavy dia nisy ihany koa ny fanentanana izay isan'ny nankasitrahan'ireo vehivavy indrindra dia ny fanatanjahantena miaro dia ny Zumba.